Mbola tsara daholo fa indray androany manohitra anareo ity vidéo anankiray ity miaraka amin'ny homicellaire-ny laboratoire Masoala. Androany izy dia tsy ho anaovantsika dia maquillage fa ho ataoko bazina maquillage indray. Rehefa petaka amin'ny tarehy ohatr'izao ilay izy dia misy ilay atao hoe film hydrolipidika mipetraka eo amin'ny tarehy dia iny no miaro sy mampalefaka ny tarehy. Dia ny fomba nanaovako azy apetrako amin'ny coton disque ilay izy dia avy eo tapoteko amin'ny tarehy rehetrarehetra. Tsy kosehatra koa fa tapotena fotsiny. Rehefa avy eo rehefa maina tsara dia avy hatrany dia miditra amin'ny fond de teint. Avy eo dia maka ity contour stick ny W7. Dia estompeko amin'ny beauty blender ihany fa tsy ilay partie nanaovako ny fond de teint fa partie hafa no estompeko azy. Ilay faritra somary misy ilay matromatroka kosa dia pinceau no estompeko azy fa tsy beauty blender. Rehefa izay dia averiko alain'indray beauty blender ilay partie nanosorako ny fond de teint ihany no hitapoteko amin'ny tarehako analako ny excès an'ilay rehetrarehetra teo. Dia rehefa vita izay dia poudreko ilay izy ka poudre somary clair no ampiasaiko eo amin'ny ambany maso sy ny faritra rehetrarehetra ny illumineko iny. Dia ity poudre mifanaraka amin'ny hoditra ity kosa no ataoko amin'ny faritra 6. Avy eo somary réchauffeko kely amin'ity ilay teint amin'ity palette ny Revolution Makeup ity. Ametraka blush ao avy eo dia miditra amin'ny poudre illuminateur somary fotsifotsy be ity poudre eto ity fa tsy dia tena hoe fotsy be ohatran'io ilay izy rehefa mipetraka eo amin'ny hoditra fa somary naturel ihany.
Rehefa vita mitareha dia mametraka crayon eo amin'ny molotra, faritako tsara ny molotra dia manosotra lokomena avy eo dia vita. Misorabeta fanareo manaraka an'ilay vidéo hatramin'ny farany dia asa dino ny indrindra ny j'aime ity vidéo ity. Dia misaotra betsaka. Velomandray.